fianakavimbe iraisampirenena mangina tsy ray intsony didira tsimbazafy nametra-pialana tsy ho mpanolontsainy ny ministry ny serasera intsony antemeran-doolona nametraka fitoriana teny anivon'ny HCC dia amkafaliana tanteraka indray tompoko lasy tompoko vavy no itsidihana ny tokantranonao amin'ity aliny 7 Janoary 2024 ity tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS ianao ary dia asaina ampanajana araka izany anaraka izany hatramin'ny farany manodidina ny fiainam-pirenena no antsika manokatra ny vaovao amin'izao alina izao mikorodana tanteraka ny fitantanana ny raharam-pirenena ankehitriny heritaona izay nojoroany izao fitondrany Andro Rajoelina izao saingy nampitondra fahoriana sy nampitondra faisana ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra ihany koa nefa ny zavatra hita no arahantsika ny angom-baovao etin'ny Germaine Menjanahary sy tokira maro lao anatin'ity angom-baovao ity na ny CENI na ny HCC dia samy fosotra avokoa amin'ny fahavoazana mahazo ny firenena ankehitriny verzony ny malagasy manoloana ireo alatra sy osoka izay niseho kanefa dia samy mody fanina avokoa na ny mpikarakara ny fifidianana izay fototra tamin'ny tsy fahatomombana ny lisitra ny HCC na ireo fitsarana isan'ambaratongana izay nanda ireo fitoriana sy ny pirofo momba ireo osoka ireo manginy fotsiny ny fandikana lalam-panorenana izay ataon'ny fitondrana ankehitriny sy ny ekipany nandritra ny fampelezan-kevitra ny fandimy rehetra very fanambola velona ny vahoaka malagasy manoloana ny zavamisy pirofony ny fidinany tahan'ny fandraisana anjara ho an'ny fifidianana hatramin'izao dia mbola tsy andrenesam-peo ny vondrona iraisam-pirenena manoloana ireo tranga tsy fanaran-dalàna sy alabato tamin'ny fifidianana ny fanesy teto tsy takona afenina mantsy ny osoka tamin'ny fifidianana natao teto indrindra fa tamin'ny fifidianana kominaly farany teo no tampenambava ary natao tsinontsina ny firaisamonim-pirenena izay nametraka ny fitoriana sy ny pirofo momba io fifidianana io no ny fitiavatena politika ataon'ny mpitondra ny arahany rehetra nahita ny fanambarana izay nataon'ireo mpikambana teo anivon'ny TAF izay nalefa tany amin'ny Transparency International tsy azo dia tsy hita ny momba ny trangam-piarahamonina izay miseho ny grevy maro ny krizy ara-tsosialy mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana tsy andro tsy alina ny fahantrana miompampana midika inona izao fahangina ny fianakavimbe iraisam-pirenena izao andrasana tokoa mantsy ny fanehoan-kevina na dia mijanona ho fanambarana ihany izany fantatra mantsy fa tsy manana fahafahana mitsabaka amin'ny raharam-pirenen'ny firenena iray ireo masoivo fa na izany aza dia manampy be ahatonga sainan'ny mpitondra ny fitenenany manodidina ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety kosa indray dia nanao fanambarana androany didira simbazafy tao amin'ny page Facebook ny manodidina ny asa izay andraketany neo rahantsika ny andinidininy izay ao amin'nyrindran-tsary ny tahiriny aina nanapa-kevitra ny nametra-pialana tsy ho mpanolontsain'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina intsony noho ny antony tsy hahafahana manafangaro ny asa eo anivon'ny olafitra ny mpanao gazety sy ny asa eo anivon'ny ministera indraindray dia misy ny fanapahan-kevitra mifanohitra na koa mifanipaka zava-dehibe ny asa fanaovan-gazety ary hatreto dia io ny voalohany masoko sy lalaiko misaotra ny tompona andraikitra tao anatin'izay fotoana ny rahany asa izay ka nahafahana nanao tetika asa maro moa io tontolo io misaotra koa ny mpanao gazety satria mba nanao izay vita koa mba entina hanatsarana ny tontolontsika vonina trano ny tenako ary misokatra amin'ny fanatsarana rehefa mahakasika ny fanatsarana ny asantsika izany io ny fanambarana nataon'ny didira tsimbazafy mpanolontsaina amin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina lalatiana Rakotondrazafy androany nanaitra ny maro indrindra fa ny mpanao gazety ity fanapahan-kevitra ity indrindra ao anatin'izao vanim-potoana tena mampisavorivory ny tontolon'ny asa izao mandalo fotoan-tsarotra mantsy ny asa fanaovan-gazety amin'izao raha tsy aivina dia vao ny alahady teo no nisy mpanao gazety ao amin'ny ABC no nitsavaina ny tranony ary natao fanadiadiana teny amin'ny IPC miteraka resabe amin'izao ihany koa nefa ny fandroahana reo ECD ao amin'ny ORTM Antananarivo nafoy ny didira tsimbazafy ny vola ny fahefana ny voninahitra teo anivon'ny ministera fa ny safidiny iverin-dalana hiaraka amin'ny mpanao gazety ny tenany nanambara ididira tsimbazafy fa anton'izao fialana izao ny tsy firarahin'ny ministry ny serasera ny hevitra na ny tolotsaina omen'ny mpanolotsaina azy
laviny didira tsy mba zafy marindrano ny fandroahana ireo ECD izay misy lalàna mifehy azy ary tetika amindrana toerana ny lavitra be ireo mpiasan'ny ORTM tsy mitovy hevitra. Fa mbola mitodika eny anosy eny ihany koa ny mason'ny mpanara-baovao rehetra amin'izao fotoana izao. Tsy nivalina hatreo ny tantaran'ireo mpiasa ECD eo anivon'ny ORTM fa mbola mitohy ihany koa amina tranga hafa. Mandalo sedra maro sy mafy ireo mpiasa ao amin'ity orinasa mpanjakana eo anivon'ity orinasa mikasika ny hainao amanjerim-panjakana ity amin'izao fotoana izao. Ndeha rahantsika ny andinindininy izay eo amin'ny sariny tahiriny aina. Tantara mitony eo anivon'ny ORTM. Tsy mitsahatra ny mitady vahaolana ny amin'ny tsy nanaovana soniny fifanarahanam-piara-miasa eo aminy sy ny fanjakana ireo ECD eo amin'ny ORTM Antananarivo. Ny tetireo androm-panjakana misahana ny zon'olombelona izy ireo androany. Mahatsiaro vaososo maha-olona azy mantsy ireo mpiasa ireo. Lalàna mifeny employé de courte durée araka ny andininy 720 ao amin'ny lalàna 420 tsipika 820 dia tokony miditra ho contractuel avetrany ireo ECD rehefa navita enitaona. Tsy izany anefa noho ny tranga fa dia izao ny faratra amin'ny fandroahana izao. Raha ny fanampanazavana azo amin'ireo mpiasa dia tsy marina ny filazana fa nisy ny tombana na ny évaluation natao mialohan'ny nandraisana izao fanapahan-kevitra izao. Mahavita asa, mahafeny asany, tsy manapaka am-piasana ary efa niasa enitaona mahery avokoa izy ireo. Alako bika tsy tiako tare no niseho satria lehibe na sampandrarano voalaza fa nitsipina ny anarany izay tsy metimety aminy. Ny loza raha ny fantatra dia 220 ireo voalaza fa natsahatra tamin'ny asany fa naverina ny asany 10 tamin'izy ireo rehefa nahita lalana ambanin'ny tany ary tsara resaka tany ambonin'ny tany. Azo atao ihany kay ny mamerina olona amin'ny asany. Azo atao ihany koa no miverina amin'ny fanapahan-kevitra rehefa ilaina. Fa nahoana ny tsy nirosona aloha ny antanatohitra maro mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra izay hita fa hamotika fiainana fianakaviana maro. Raha ny fantatra dia tsy hitsahatra hatramin'ireo ECD ity tranga ity fa hitohy hatrany amin'ireo mpiasa raikitra. Efa rehany koa fa miala any ny tetika amindrana toerana an-tany lavitra andrina ireo mpiasa raikitra tsy mitovy hevitra sy firehan-kevitra. Pamanoloana ny fanambarana sy ny finojoroana vavolombelona nataon'ireo mpitsara sasany teo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana kosa indray mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina farany teo iny dia naneho ny heviny ihany koa androany ny filohan'ny antenimieran-doolona Rivo Rakotovao. Germaine Mbs Talata no nanao diady teny an-toerana teo amin'ny redatsariny Toky Ramarolahy. Fantikan-dalàna tanteraka ny fitsabahan'ny fitondrana amin'ny asan'ny fitsarana indrindra fa manoloana ny voka-pifidianana izay andraikitra mivantana ho an'ny firenena raisy ny vahoaka malagasy. Nilazany zava-misy ireo mpitsara sasany teo anivon'ny TAF naneho ny heviny ho fanameloana izany ny Transparency International saingy tsy nahitanteny kosa ny fitondrana. Ampanjary ny fitantanana dia ny hoe ny fisara-pahefana fanjara mpitsara manazava voaray ny vela izy mahinana tsy nekena miprofo mety ny olona zany tsy ny amiko zany dia mila fanazavana ilay izy fa tsy rahan'olon-droa fotsiny io akory ka hoe fa voazavako taminareo ny antony ny didy fa satria fifidianana io jereo zao fa betsaka no tsy mahazo an'ilay izy ozy za tsy mitsara ny fitsarana akory fa tsy mahazo an'ilay didy mpitsarana evitry ka ataoko hoe manana didy hafa zany olona tompona andraikitra ny fanazava amin'izany fa tsy mijanona fotsiny hoe ino ny didy tsy maintsy arahana ny didy dia zay no izy fa za dia hatramin'izay dia ozy hoe mba hazavao ilay izy satria ny ray tsy azony olona tsony ka sao dia korotana any amin'ny fotony any manery ny fanjakana zay izy efa nomboka ratsy raha zay. Mbola hijanona eny amin'ny lapana nosy kely ihany itsika ao anatin'ity fampitam-baovao manaraka ity. Nametraka fitoriana io atoandro io ihany koa teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teny Ambohidahy ny filohan'ny antenimieran-doolona Rivo Rakotovao. Ny antony dia ny famoahan'ny filohan'ny Repoblika didy itsivolana na ordonnance izay mbola tokony andalo eo amin'ireo parlementaire izay hita fa nisy fantikan-dalàna tokoa tao anatin'izany. Eo rahantsika ny andinindininy izay Jessica Miray sy Manora Andre Malala. Nankatoavin'ny parlementaire teto Madagasikara ny volana Marsa 2024 ny fanomezana fahefana feno ny filoham-pirenena amoaka lalàna. Ny farana ny 7 Mei 2024 tokoa mantsy ny fehim-potoana ny asan'ny antenimieram-pirenena no antony. Ny roa Jona 2024
nambara tamin'ny fomba ofisialy ireo lany sy olomavambahoaka ary samy nandray ny asany. Efa miasa araka izany ny parlementera roa nanomboka teo. Izany hoe tokony niverina tamin'ny parlementera ny fandaniana lalàny. Tsy izay anefa no niseho. Nandika ny lalam-panorenana indray ny filoha satria mbola namoaka didy etsy volana taorian'io. Isan'izany ny teti-bolam-panjakana nasimpanitsina 2024. Ny fahamoahana rijateny mikasika ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana na ny CDD. Nitory ity sy fanarahan-dalàna ity araka izany ny anteny Mirandolona androany tetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana Ambohida. Satria moa amin'ny lafin'ny lalàna mametraka an'izany amin'ny Sénat dia noho ny fanajana izay lalàna izay izay mahatonga ny Sénat naniraka anay ametraka izay raketo izay. Inona moa izy ireo moa izany dia mazava ho azy fa ny nomen'ny lalàna fahefana filoha-pirenena amin'ny moka ordonnance tamin'ny tsy fisiany intsony ny Assemblée nationale. Dia nefa voalaza tsara ny décision ny ACC tamin'ny 13 février 2019 mpona larana fadimy fa tokony ho ratifien'ny parlement zany amin'ny deuxième session 2019 nefa tsy tonga zany tsy nisy izay ny angatana hoe misy fandikan-dalàna zany io dia mangataka ny hanafoanana zany ilazana fa tsy manan-kery ireo ordonnance sy navoaka reo. Samy mahakasika parlementera roa ity fandikan-dalàna ataon'ny filoham-pirenena ity saingy tsy andrenesam-peo ny solomavambahoaka. Dia miandry ny HCC indray izany amin'ny valin'ny fitoriana. Miandry ny famoahana hoe tany-tan-dalàna i Madagasikara ary tsy misy ny ambony lalàna. Sahalalàn'ny olo-tokana sy ny farapara-pahefana. Efa anaty fiomanana tanteraka amin'izao fotoana izao ireo mpikambana eo anivon'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara mikasika ilay kongresy lehibe. Zava-dehibe ny fanatotosana ity fiaonam-be ity hoy ny filoha-hevitry ny RMDM araka ny nambarany androany. Leo arantsika ny andinindininy izay Laurette Berton sy Mathieu Princy. Ho tanterahana mialohan'ny farany ity telo volana voalohany amin'ny taona ity ny Kongresy Nasionaly ny mpikambana rehetra eo anivon'ny rodiben'ny mpanohitra eto Madagasikara. Ny hoavin'ny fiainam-pirenena rehetra no hodiniana amin'ny antsipiriany mandritra io izay anasana ireo teknisianina sy ny mpikatroka maro avy amin'ny lafivalonynosy sy ny avy any ivelany ihany koa. Zahay zao zany dia mivory izera kaikany kongresy io satria ny pisipisiny rehetra ny zavatra avoaka amin'ny kongresy io dia ahafantarana tsara hoe inona marina ny asan'ny RDM ny mpanohitra ny politika ho apetrany eto amin'ny tany fazakana ny programme ataony aty afarany martsa aty zany na 15 martsa aty ny farany raha izao fijerevana ena zao fa anamo dia afatro amin'ny ny RDM eran'ny Madagasikara ininy zany CRN tokony ho vonona nareo lalandava fa tsy mesy atao kongresy ary tsy mesy tonga aty daholo asika marina daholo zavatra ataon'ny président Zafa ary rehefa nanao kongresy ny tim dia tafiditra tao ny réconciliation nationale. Izay mahatonga na eto matokisa na nareo CRN adamo salasala mitongava magnatevon-daharagna any TRDM ty zay taritiny président Marc Ravalomanana ary zaho moa no vice-président ary tongava amin'ny kongresy. Mahararatra any amin'ny fototra mihitsy ny firenena malagasy hoy ny avy amin'ny RMDM ka tsy maintsy tadiavina ny vahaolana mahomby ho fitsaboana ny Madagasikara. Mila mifoha amin'ny torimasony amin'izay ny malagasy fa ampy izay fampiasonana sy fampanofisana lavareny izay. Io 65 milariary io sisy naneran'io ary vola taiza io zay ny mahagaga vola taiza io en liquide raha tena vola mpanjakana io dia hita amin'ny loi de finance io hita amin'ny budget ny ministère ny enseignement secondaire dépôt de caisse na andrefasagna azy fa sa en liquide ohatran'izao zay zany tokony manao appel zay amin'ny bianco etsany misy kolokolo misy hividy mpampianatra rarina ny mpampianatra raha migreve amin'izao fotoana izao izy efa sy apikarama nefa io koa nahazo anazy amin'ny 65 milariary any amin'ny any farafangana sy manakaregnany 45 000 FMG negna avagny any ambany volagna sy mahazo an'io re olona firenena ino ty asika ty firenena ino dia mbola apetraka sika ohatran'izao ve asika nianatra zao ve dia mbola atorotoraka ty fandriagna mifoaza zalahy mifoaza fo maty ty Madagasikara ty ho dobre izao fandehany.
eo amin'ny faneho-kevitra politika hatrany dia nanoratra taratasy misokatra ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ny Radio Rafalimanana androany. Ny votoatin' ity taratasy ity dia mikasika ny tontolon'ny savorivory eo amin'ny fampianarana sy ny fitantanana ny firenena ankapobeny. Ny andinindin'izay hoentiny Edena Elia eo amin'ny rindra-tsary ny Andry Rakoto Malala. Mirona any amin'ny mahafinaritra foana ny fanjakana entinao fa adino ilay masoa. Io no isan'ny nasongadiny ny Radio Rafalimanana tao anatin'ny taratasy misokatra ho an'ny filoham-pirenena androany. Mikorotana tanteraka ny tontolo ny fanabeazana ho iatrany izy. Tara 20 taona ny fampianarana eto Madagasikara ary ny tena mampalahelo dia lasa tsy misy lanjany intsony ny faripahaizan'ny tanora eto amintsika fa ataon'ireo vahiny naman'ny fitondrana ho lasa andevo ny teknôlôjia vaovao miaraka amin'ny karama varimasaka. Miantso ny filoham-pirenena mba andray andraikitra iny Radio Rafalimanana fa tsy hanilika lava any amin'ny hafa ny adosoana satria izy izao no mitondra fa tsy ny hafa akory. Aza mangatakandro izy fa vao ireo olan'ny mpianatra sy ny mpampianatra ho fijoroana fa manitsy ny tsy mety ny fanjakana. Ny mampalahelo dia ny fanabeazana amin'ny sekolim-panjakana ihany no voadonina izay ianaran'ny zanaka malagasy maro anisa indrindra ireo sahirana sy nampahantrana kanefa ny zanaka ireo mpitondra mahefa rehetra dia tsy mba voakitika izany satria raha tsy eny amin'ny sekoly tsy miankina ny misy azy ireo dia anivelany. Io ihany koa no isan'ny nasongadiny Radio Rafalimanana tao anatin'ity taratasy misokatra ity. Tena mpamaranana dia nambarany fa raha mikatsaka ny tena maso ny malagasy ianao izy mantsy ny filoham-pirenena dia hanampy an'ny Madagasikara daholo izao tontolo izao izay manomboka amiko. Fa hoentina amina lafim-baovao hafa kosa indray ianao manodidina ny aditany ny verimberina indray tato ato ny resaka aditany eto an-drenivohitra sy manerana ny Madagasikara. Ho an'ity tranga anankiray tetsy Akazomanga ity dia tany efa najarin'ny tompo tany nandritra ny 30 taona izao nobodona vahiny izao. Nidina nanao fanadihadiana tena toerana i Asin'Andriamalala sy Tahiriniaina. Vao maraina dia noterena tsy maintsy miala ao amin'ny trano fonenany ireto fianakaviana ireto. Voalaza fa lasan'ny vazahantany ary tsy maintsy arodana ny trano ary miala ireto fianakaviana 3 trano ireto izay nanazary ity tany ity efa ho 30 taona mahery. Efa nisy mantsy ny raharaha-pitsarana natrehan'ny malagasy nonona teo amin'ilay tany ary efa nivoaka ny didy izay nanambara fa azy ireo ny tany ny taona 412 sy 512 saingy izotra hatrany tsindry azo lena izao. Taratasy didy tamin'ny 2015 izay tsisy anara-mamanay kory fa misy anaran'izany Randriatsolo izany marihana aloha fa le tany tsy an'le Savarusen izay miady aminay le vazaha io le bore fa anakarana le tany izay efa tsy ndrarahin'ny tompony tsony dia nangatahana mamanay le izy satria zahay petraka nandritra ny 30 taona teo dia efa vita daholo ny démarche rehetrarehetra dia ny dossier nanaovana le fangatahana fa ny didy mampanoratra ny anaran'ny mamanay amin'le tany sisa fa efa manana grosy izay reto anankiroa navoaka ny tribonaly fitsarana. Le grosy zany manamarina fa hoe manana zo angataka an'le tany mamanay tamin'ny grosy voalohany. Grosy faharoa manana zo anoratra an'le taratany mamanay satria efa nanao descente taty ny tribonaly sy ny équipe ny domaine sy ny topo. Dia rehefa aveo dia grosy farany sisa mampanoratra ny anaran'ny mamanay amin'ny tany no endrasanay any amin'ny tribonaly dia zao zareo mandroka anay izao. Miantso ny tompona ndraiky mpahefana isa-tsokajiny ireto fianakaviana mba hijery akaiky izao tranga izao. Atody miady amam-bato zahay izao, zahay tsy manam-bola be zahay tsy manana fahefana akory hiady amin'zareo fa zao fotsiny hoe lalàna izay napetraka ny filoham-pirenena tamin'izany ary lalàna ifampetraka hatramin'izay le izy no nampiarinay hoe izay avy izay manajary ny tanàna ka tsisy manotohana mandritra ny 20 taona mahery dia afaka mangataka satria izay malagasy dia afaka mangataka tany eto Madagasikara fa tsy vazaha indray no bodo amin'ny tany noho ny fahefana sy ny vola sy ny fahafantaran'ny olona ao amin'ny tribonaly.
eo amin'ny pejy fanabeazana dia hita ho mandalo sedra ihany koa ity sampana iray ity amin'izao fotoana izao. Ny tokona io marain'io ihany koa ireo mpianatra etsy amin'ny LTP-LRB ary ny taona ireo mpianatra tetsy amin'ny lyseana Lamahitsy sy lyseana Nisana Idinandabe. Noho ny fampiatoana ny fampianarana izay miantefa mivantana amin'ireo mpianatra ireo no anton'izao fidinana an-dalabe izao. Kiatom-baravarana avokoa ny ankamaroan'ireo sekolim-panjakana manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny fahadisom-panantenana mahazo ireo mpampianatra manoloana ny fanambaran'ny filoham-pirenena sy ny minisitra mpiay azy ireo. Fanazavana avy amin'ny filoham-pirenena momba ilay vola 65 000 ariary no nangatahan'ireo mpampianatra. Raha tsy misy valiny kosa io dia mafy ny fitokonana. Misy amin'ireo mpampianatra sasany anefa ny te-hitaka ny zony araka ny loharanom-baovao saingy tratran'ny tsindry ka voatery tsy maintsy manohy ny asa fampianarana. Mbola hitoy araka izany ny fitokonana, tsy mianatra ny mpianatra ary mikatona ny sekoly. Fa eo amin'ny resaka faharatsian'ny lalana ifamezivezena eto Antananarivo renivohitra kosa indray no tsika manohy izao vaovao izao. Betsaka ireo lalana eto Antananarivo renivohitra amin'izao no efa miasimba ary manano sarotra ny ho an'ny fampiasana ny lalana, ireo lalankely, ireo lalamahitsy ihany koa amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Isan'izany ity teny amin'ny manodidina Ankatso ity tonga teny an-toerana i Lorette Berton sy Mathieu Princy nanao an'izay fanadihadiana izay. Tsy nisy fijerena nandritra ny taona maro ity lalana eo amin'ny vavahadin'ny Université Antananarivo ity. Miteraka fitohanan'ny fifamoivoizana izany ary indrindra mitondra fahatiantoka ho an'ireo mpitatitra. Fa oriana trano no manjony mpampiasa lalana eto an-drenivohitra vantany vao avy ny orana. Ile lalana ratsy ety Ankatso ety ve? Mila fanamboarana mihitsy io lalana io kojere zao hoe izy tonga dia lavadavaka be daholo. Tonga le zany leo amin'le rano mihitsy. Le tatatra amin'iny tsetsy ny tatatra iny dia lasa mivarona aty daholo ny rano dia kohandrika le goudron. Dia izay masimba an'lezana fiara raha simba metotatota ety. Zany efa io aloha dia izay fitondra amin'ny fanjakana io amboarina ve io sa hoe jerijerena fotsiny nefa ety amin'ny université? Io misy fanamboarana mihitsy tsisy fanamboarana zany fa embouteillage be foana eo amin'ny lalana io. Le bande reny mody manatotototro dia maka vola tsy haiko inona fotsiny nataony rajoelina marina zango. Ina mihitsy zany ety nefa hoe mba université alina izy tsisy mijery mihitsy. Asa ina moa nataony nefa zay mampiasa ny isan'andro mitatitra mpianatra siana nefa le tsisy mpijery mihitsy. Efa ohatrany efa ela mihitsy satria goka foana io rehefa avy ny orana. Sy ny tena mahatokana io zany aloha le rano foana le avery ambony ery. Hitanao le rano avery amin'le ohatrany tsy mandeha le canal dia anarian'olona raha maroy. Dia misy asidry iny dia loka foana le goudron. Tsy ririna tsy fahavaratra efa mando lava. Mila fanamboarana ezaka ngezangeza mihitsy na sady le any no rano tena masisy be tsy tena te-hijanona elaela mihitsy le manodidina zany. Eo amin'ny embouteillage zany ny tena fijaliana satria ny lalana ratsy. Zay ny tena enjana dia ny fotoana nefa mandeha. Ankoatra ny rano andesin'ny orana rehefa fahavaratra tahaka izao ka manimba ny lalana, olana manokana sedrainy eny amin'ny manodidina ny Université Antananarivo ihany koa ny loto isan-karazany. Mananontanina ihany koa etsy andaniny ireo fakan-kazo efa antitra izay atahorana hiotsaka raha misesesy ny rotsakorana. Vao tsy ela akory izay manko no nahitana fiotsahana teny amin'ny manodidina ny Ankatso iny tamin'iny orambe farany teo iny. Efa miresaka momba ny lalana ihany isika dia manoloana ireo tranga nalozam-pifamoivoizana ny fanesy teto an-drenivohitra sy ny manodidina tato ato dia tsapa fa samy manana andraikitra avokoa na ny mpamily fiarakodia na ny mpitondra moto eny fa na dia ny mpandeha tongotra aza. Tamin'ity androany ity dia tafahoana tamina mpampianatra mpamily fiarakodia iray Iasina Andriamalala sy Tahiry Aina nanao fanadihadiana. Tsy nisy izay tsy vakivava tamin'ny lozam-pifamoivoizana ny fanesy tato ato ny rehetra. Ny ankamaroan'ireo loza mitranga dia saika ireo moto no tradoza. Maro tokoa mantsy ireo moto no misetrasetra sy mandeha mafy, eny fa na anaty fitohanan'ny fiarakodia aza. Eo ihany koa ireo mamo no mitondra moto ka miteraka ireny loza mahatsiravina ireny. Maro loatra ireo tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra moto kanefa tsy vitsy amin'izy ireo no manantona ireny fianarana lalàna amin'ny feno fifamoivoizana ireny. Satria matoa zany misy le loza dia hoe miza ny diso ve mitangina moto sa mpitondra tomobilina sa mpandeha tongotra sa zay rehetra mpampiasa ny lalana mantsy voankasia daholo eo anatin'le lalàna amin'ny feno fifamoivoizana. Dia ao anatin'le lalàna amin'ny feno fifamoivoizana io raha vao misy anankiray fotsiny tsy manaja ny tokony ho ataony
dia mitranga ho azy zany le loza. Ohatra ataontsika hoe mpandeha tongotra zao mety tsy eritreretintsika hoe misy anjara mpandeha tongotra ihany koa ao anatin'io loza io, fa milatsaka tapoka any anaty arabe izy le moto nefa manaja tsara ohatra hoe sisiny ankavanana dia tonga dia mitranga ho azy le loza. Dia tsy afaka hiteny ka io indray le mpitondra moto indray zao nahatonga an'io, fa mety hoe tena nanaja ny azy zany le mpitondra moto, fa misy olona tsy manaja koa ny anjarany. Tena ianary le code de la route. Dia ho an'ny mpianatra moa ny rehefa misy hoe maka moto fotsiny izy dia tanina mihitsy zany hoe io dia mianara code de la route, fa tsy hoe moto dia mandeha ho azy amin'izao fotsiny. Dia ho an'ny sady hoe maka moto moa maka an'le fahazon-dalana mamily fiara dia mazava ho azy tsy maintsy mianatra an'le code rehetrarehetra izy zany. Dia iny le ambarako hoe mazoto ny tanora. Ankoatra ny fisetrasetrana ataon'ny mpitondra moto sasany dia anisan'ny mahatonga ny lozam-pifamoivoizana ihany koa tsy fitandreman'ireo mpamily fiara ka ny anaitanana ny rehetra ho samy hitandrina eny an-dalana mba tsy hisian'ny aina fohy. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena dia nisokatra androany teny Antaninarenina ny fankalazana ny fahazatoana ny tranoben'ny anteny miaran'ny varotra sy ny indostria ato Antananarivo. Hatsaraina sy ampiroboroboana ny indostria ao anatin'ny taona ho avy. Dia rahantsika ny andinidininy izay raha Razafy Mahenina naka sary teny toerana kosa hitahiry ny aina. Ny chambre de commerce d'industrie d'Antananarivo dia faritra iasany dia Analamanga, faritra Analamanga. Dia ny orinasa rehetra araka ny voafaritry ny lalàna zany io, ny orinasa rehetra izay ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna dia ireo no omeny chambre de commerce nireo tohana sy fanampiana maro samihafa amin'ny alalan'ny service ireo. Nefany tsy mijanona amin'izay ihany zao eo amin'ny asa izay ataona fa misy an'ireo ilay ao anatin'ny sehatry ara-dalàna dia misy tohana omena azy ireo koa sy fanampiana azy ireo koa mba ahafahan'izy ireo miditra ao amin'izay lafiny ara-dalàna izay. Io zany tsy mifidy hoe tsy mifidy fanahitra any amin'ny micro-entreprise ka hatrany amin'ny grande entreprise dia tafiditra ao anatin'ilay orinasa ampiny chambre de commerce avokoa. Vitsy no tena mahafantatra ny tena asa sy anjara andraikitry ny tranoben'ny anteny miaran'ny varotra sy ny indostria eto amintsika. Miompana bebe kokoa amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena izany ary ny fanampiana ireo mpandraharaha raha-pangona tsotsotra. Ny fampiroboroboana zany dia betsaka ny ezaka nataona hoe voalohany indrindra ny fametrahana drafitra ahafahan'ny orinasa manana ny fahalalana sy mahita ny mahafantatra ny lalàna mivoaka ohatra, mahafantatra ny tsena, mahita ny zavatra rehetra tokony ho fantarina amin'ny fandrararana zany dia misy ny fahalalana rehetra izay nangonina atao anatin'ny anterminal-varotra ahafahana manampy an'ireny orinasa ireny mampiroborobo ny asany. Ao koa ny fanampiana azy ireny raha mitady ohatra hoe famatsim-bola izy mitady torohevitra na torolalana momba ny hetra na momba ny lalàna na momba ny zavatra hafa dia manampy azy ny anteny miaran'ny varotra ary farany dia misy fanifanana ho an'ny orinasa sy ny olany anaty orinasa any zany izay ataony sy ny anteny miaran'ny varotra. Eo anelan'elan'izay dia misy koa ny nanorenana ny STI, l'Institut supérieur de technologie de l'information izay nirahana tamin'ny Goticom ary ny AFD. Io zany dia manofana olona eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia nanamafy androany ny filoha iranianina fa tsy maintsy ho raisy ny fepetra manoloana ilay lozam-piaramanidina ukrainianina noho ny atsirambana nataon'ny tafika iranianina. Efa manomboka ny fisamborana amin'izao fotoana saingy mbola tsy voafaritra mazava ny isa hatreto. Dia rahantsika ny andinidiny izay. Tao anatin'ny kabary izay nalefa tamina fahitalavitra iray ny talata 4 ny volana Janoary no nilaza iasanina roany fa osazina avokoa izay rehetra tompon'andraikitra tamin'ny fianjeran'ny sidina Ukraine Airlines. Io fiaramanidina io izay voatifitra tamin'ny alalan'ny fahadisoana na ny tsirambina noho ny balafomanga iranianina tamin'ny 9 volana Janoary teo akaiky ny Teheran. Pandehatra any amin'ny 780 no maty vokatra izany. Fahadisoana tsy azo divirana izany hoy izy ary efa zava-dehibe sahady ny tafika amin'ny tampiadiana iranianina izay niaiky ny fahadisoana no io tsirambina io. Nanamafy ity filoham-pirenena iranianina ity fa tsy maintsy isy ny fanadiadiana lalina momba izany mba ahitana ny tena tompon'andraikitra fototra.
no mafisy ny hatrany fa zava-dehibe ny fahitana izany ho an'ny firenena ka na iza na iza ny tomponantoka tamin'ny fahadisoana dia enjehina ary hosaziana avokoa. Iny vaovao avy any ivelany iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nanakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tany tokantrano niaraka tamin'ny fahitalavitra MBS misaotra ny mpanao gazety sy ny teknisiana ihany koa niarany salata amin'ny fanatotsana izany. Ny tenako mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray samy io tany Andriamanitra veloma tompoko.